indray izay mitondra ny kalitao malagasy any ivelan'izay a dia filamatra aminay moa dia falavarina fomba fiasa falavarina vokatra atolotra mpanjifa. Manao ny eo amin'ny varotra ivelany taona lasa izay nanomboka niditra tao amin'ny sehatra raisam-pirenena ny kompania Fijara miaraka amin'ny Jama efa manomboka mandroso tsena ivelany. Tsy azo atao hoe efa nahazo sehatra ngeza be tsika satria ny fananana ivelany moa dia mafy satria maro koa lasa sy efa lehibe dia lehibe efa manana toerana efa taona maro nefa kosa raha ny fahitanay fisotrany amin'ny fotoana izao dia manam-panentana betsaka izay fa tsara mivarotra ivelany ary efa hita moa zany tamin'ny alalan'ny fankafizanao matianina miasa fampikarana zava-pisotro Jama izay nahazo medaly maromaro natany États-Unis zany natany Europe zany. Inona ny produit farany navoaka ny Jama zao tato ato? Ny tato ato aloha tamin'ny fotoana ity mbola tsy nisy vokatra navoaka fa toy hatrany ny fanatsarana zany eo amin'ny vokatra izay efa misy na amin'ny endrika zany na amin'ny tavoahangy ampiasaina zany na amin'ny endrika ivelany. Afatra omenao an'ireo manao ny vita malagasy? Ny afatra moa veriverina matetika dia ny hoe raha te handroso monasa anankiray tsy tokony onona amin'ny toerana misy azy fa tsy maintsy trandraka sany fanatsarana na ny vokatra ataony zany na fomba fiasa rehetrarehetra mila mianatra isan'andro ary mila mijery izay atao amin'ny ivelany sy ny manodidina izay no ahafahana mandroso. Nalaza tato ato teo amin'ilay fisian'ilay osoka ohatra hoe teo amin'ilay whisky vita vazaha manao ahoana ny eo amin'ny Jama amin'izay? Ny Jama aloha zany dia tsy mbola naheno ary tsy mbola nahita hoe misy osoka nataon'ny olona. Ny fisian'ny osoka moa amin'ilay whisky vita vazaha amin'ny sehatra anatiny manokana dia miantony tsotra be maro izay te mitady vokatra tsara nefa mora ary tsy vitsikoa izay te hanara ohatra izay dia hivarotra zavatra mora na dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra ary zay foana ny ampisainay ny olona hoe tsy alao ve mividy vokatra tsara azo tokisana manana feritry raisam-pirenena toy izay hividy vokatra avy any ivelany izay matetika mety hosoka ary tsy manana kalitao.